Fa nanatanteraka fitsidihana ny ministeran'ny fitsarana Androany Tolakandro ny Masivony Republika eto Mbahoakan'ny Chine. Fotoana izay nanamafisana indray zany ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa indrindra eo amin'izay sehatra ny fitsarana izay. Toy izao ny tati-baovao. Fanamafisana ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa amin'ny alalan'ny fametrahana fifanarahana ara-pitsarana. Io no anisan'ny votoatin-dresaka ny fanaovandramatoa no Elinina Ramanantena-Soa, mpitahiry ny fitomboka sepanjakana sy ministry ny fitsarana tao Amindramatoa Yang Xiaorong mahasoa vaovao an'i Chine eto Madagasikara. J'ai rendu une visite à Madame la ministre de Justice. La Chine attache beaucoup d'importance à notre relation avec Madagascar. Donc nous voudrons bien renforcer cette coopération mutuellement avantageuse avec Madagascar. Vonina ny firenena sinoa hanampy an'i Madagasikara ny fiara-miasa eo amin'ny lafo fitsarana raha nambaran'ny mahasoavoany eto Madagasikara. Nanome toky ihany koa ny tena ny fanampy an'i Madagasikara amin'ny fanenjehana ny fanondranana tsokosoko sy ny fanodikodinana ny arena voajanahary. Eo amin'ny lafo fiara-miasa dia nanambara ministra ny fitsarana fa eo mpamolavolana izay fifanarahana fiara-miasa ara-pitsarana izay ny teknisiana malagasy ahafahana indrindra manenjika ireo nanao eloka be vava ny Chine. Iarovana zany ialana amin'ilay hoe mandositra any Chine reny olona reny dia tsy hita intsony dia izay ny tena antony manokana ihany koa nanaovana an'ilay fifanarahana an-tsoratra. Izy zareo zao nahazo ny olony taty fa anjarantsika koa zany rehefa misy tadiavintsika ny hoe mandositra any na olontsika na olony zareo dia mba tsy matimomoka ilay ezaka natao fa izy zareo any afaka manome tanana antsika amin'ilay fanomezan-tanana ara-pitsarana izay ho atao io. Ary voaresaka teo moa izay zavatra izay tsy hoy izay hoe mba ho fiarovanay ny arena voajanaharinay na biby io na zavamaniry io dia maniry zahay mba ho raketina matotra tsara ty fifanarahana ty izay ho ataontsika mba hahafana manenjika an'ireny olona mbola manao an'ireny fanondranana an-tsokotsoko ka tafaporitsaka any Chine ireny. Dia nanome toky moa izy fa hiara-iasa amin'izay ary zahay koa moa dia faly rehefa mahaino an'izany satria ezaka fa natao hatramin'ny ela izy io dia zao ngamba vao tonga ny fotoana afana manao an'ilay tena hoe anao sonia an'ilay fifanarahana. Tsy nisakana ny fifanarahana natao nefa n'izay zavatra izay raha misy ny ilayntsika dia amin'ny alalan'ilay principe de réciprocité iny no niarana ny asa dia azo natao ihany fa ity kosa dia manamafy kokoa ary manome malalaka ny fahafana manohy ny fanenjehana rehefa vita soamantsara ilay fifanarahana amin'ilay coopération judiciaire. Tombanana ho vita amin'ity taona 2024 ity volavolana fiara-miasa ara-pitsarana ary omena ny ministeran'ny raraham-bahiny ahafahana mifampijinika amin'ny gouvernement sinoa.